Nreto zahay menao tombonandro-pahavelomana. Nreto zahay antsoinao eto amin'ity tomponao masina ity ho velominao, ho karakarainao, ho tompoinao amin'ny alalan'ny teny sy ny sakramenta izay atolotrao maimaim-poana honay. Dera sy makalaza misaotra magnome voninahitra anao zahay no zany halehibe ny fitiavanao anay izany. Nretiko izahay mifagnatrika mivatana aminao eto amin'ity toby ity, mahasiaro, menatra sy mangaihay no ny mahampanota mahantra anay. Mamindrafo aminay Jesosy Tompo, mamela ny elokay rehetra ianao. Amin'ity ora sy fotoana ity, handreny teninao ndray zahay. Misaotra ny amin'ireo teny maro efa nampitondrainao teto. Misaotra ny efa nombanao ny mpanomponao maro izay efa nirahanao teto. Sany koa ny mba iriny foko ny ombanao ny fanambarana ny hiafatrao. Zany irinay mianakavy ny hahavoaraisanay ny hafatra pitainao amin'izao lahateny izao dia mitenena araky ny habeny fitiavanao anay sy ny habeny faminramponao ianao, ary aoka ny fanahy masina hiasa mahery ka hahatonga ny fonay handaira ny teninao amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany. Amen. Miara misaotra n'Andriamanitra isika mahazo izao jobily valopolo taona ny titoby lehibe akaramalaza ity izao. Midera sy ny laza atolotra ho an'Andriamanitra irery. Miarahaba sika rehetra koa tonga soa eto, afaka miara mivavaka, afaka miara mandre ny tenin'Andriamanitra. Sy adigny misaotra ny mpandamina sy ny mpandrenan'ny programa, ndrendra fa ny tompon'andraikitra tia toerana nanome anjara amin'izao fotoana lehibe izao. Araky ny efa nivakina teo sady hitasika amin'ny programa raha teo, ny lohateny halahatra eto dia mivaky toy izao: ny zara fanompoana sy ny lovan'ny mpanompon'Andriamanitra kehitriny mitaha amin'ny an'ny Levita. Ny zara fanompoana sy ny lovan'ny mpanompon'Andriamanitra kehitriny mitaha amin'ny an'ny Levita. Io ny lohateny tondrana fandaharana eto amin'ity ora sy fotoana ity. Sanganena ihany aho raha anjery ny lohateny satria ny ahy io rery sa misy andiny soratra masina. Dia ny zavatra rehetra moa fanaon'Andriamanitra saotra azy aho tika zay ataovy malalaka ny anao ka dia alalaka izy ty io anankiray. Faharoa dia izao:
Vao nahita an'ity andiny soratra mandiny teny ty aho, dia zao ny zavatra tonga ao an-tsaiko. Sy mba nahita maso an'ny mamaneny lava, mama volahavana Germaine aho. Fa mino aho, fa rehefa avy eny an-danitsa dia ahita azy tokoa aho. Ary agnisan'ny olo tadiaviko voalohany isy rehefa avy agny. Fa izao, efa nandreny feony aho. Ny mba nandrenesako ny feony mamaneny lava voalohany, dia tamina kasety. Ary ny hira fa 520 no ataony amin'ny feony. Sara lova ry Jeso ny mpanota voavitra ao, dia ataony amin'ny feo. Nangorakoraka aho ny hiaino an'io hira io. Roa le hira horasako ny anankiray rehefa avy eo. Dia agnisan'ny hira fihieniko io, satria mamelombelona ny aiko ny mihaino ny anaovany azy amin'ny feony tahaka ny valia torotoro, reny atefa ry amin'ny aty fanahy. Sara lova ry Jeso ny mpanota voavitra ao. Ka rehefa nandray ity lohateny ty aho, zay averiko ndray mandeha, ny zara fanompoana sy ny lova ny mpanompon'Andriamanitra kehitriny mitaha amin'ny any Levita, dia hoy aho sy hiala eo amin'ny ho resaka lova io aho. Io no ho resako. Dia nivavaka aho nangataka tamin'ny fanahy, ka dia io no vetiny resaka eto ity lova ity. Zao anefa, satria nalahasy ny mpandatra na napitahainy amin'ny lovan'ny Levita, dia ho resasika fohy ny amin'ny Levita, ny zara fanompoan'ny Levita ary ny lovan'ny Levita. Dia afaran'izay sika hiresaka ny amin'ny lovan'ny mpanompon'Andriamanitra ankehitriny. Dia fanao ny olo mpandahateny mahay mo siposiponiny aby, io nareo tao hoa lova, io nareo tao hoe mpanompon'Andriamanitra, io nareo tao hoe kehitriny. Fa samba mahay zay aho. Fa zao ro atao eto, ho resasika ny amin'ny hoe inona moa ny lovan'ny mpanompon'Andriamanitra kehitriny. Ka ny mpanompon'Andriamanitra eto dia sy hagnavahana ka ilazana hoe ny pastora ve, ny mpiandro ve, fa sika mianakavy. Inona ny lova sika? Say miaina kehitriny. Ary ny hoe kehitriny dia ho raisiko le fahavalopolo taona. Inona ny lova sika amin'izao zobily 20 taona izao? Ka ny mpanompon'Andriamanitra dia ho resako ary ategnategna ny ary, zany hoe ho tafidy sao agnatin'ny lova no hiresasika azy. Dia fampiarana tahaka zaiko na magneky moa naksamagneky ianareo, fa zay ro anaovako azy, fa lazaiko mialoha tahaka an'izay hoe zay ro fandehan'ity resaka ty. Hiresaka fohy sy sotra momba ny Levita sy ny fanompoany ary ny lovany sika. Ary rehefa avy eo dia hiresaka mahakasika ny atao hoe lova ny mpanompon'Andriamanitra, dia ny lova sika kehitriny, ary ampifandraisika amin'izao 20 taona ny tobo-lehibe ka ary malaza izao. Fa ny everengako ty rehefa avy agny, fa zao ny kendrena ry zanaky ny fifoaza. Tamin'ny fotoagna nandiniana azy dia zao ny zavatra miverimberina ao asaiko, ary ezahana angatasika amin'ny fanahy mba hampitaina eto. Tena io hirany mano sara lova ry Jeso ny mpanota voavitra ao. Aho io, agnao io. Ny fanontaniana, fatasao aby ve ny lovanao? Fatasao aby ve ny tao sara lova ry Jeso ny mpanota voavitra ao? Ka dia io no resady, inaby le lova sika, inaby le lova sika. Ary ina ro ambadika io hira tian'ny mama, sara lova ry Jeso mpanota voavitra ao. Ina ro ambadika io? Dia zao, amin'izao 20 taona zao, ity mety teny hafahafa fa lazaiko hoe hizara lova eto any Jesosy. Amin'ny alalan'izao lahateny zao, hisy fizaran-dova eto akary malaza. Ary lova mahenigna, lova samy hitondra, ary lova hifampizarana ihany koa. Ka dia ny afasafa ty ampiantohana dia ny hoe sara lova ty, matiatiko zay sahatonga, matiatiko zay sahahazo,
fa misy fizaran-dova eto androany. Dia ny lova zay fognosy ny teny lalina men Jesosy hoe sara lova ry Jesosy ny mpanota voavitra. Ho resansika fohy aho teo ny amin'ny Levita. Ny hevitry ny hoe Levita dia sotra tahaka izao ny heviny, miaraka na miaraka amin'olo na miaraka amin'ny tompo ary dia lazainy hoe olo-masina. Filao eo vita izay. Ao amin'ny Genesis 7:24-30 no nanombohan'io resaka io fa i Lea ilay anankiray amin'ny vadiny Jakoba, ilay sy niteraka dia no halan'i Jakoba nanaovan'olo esoesoteny megnasa satria tsy mba niteraka izy, nangataka tamin'Andriamanitra izy mba ataovy miteraka ho Andriamanitra. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Niteraka tokoa i Lea ka ny zanany voalohany dia nataony hoe Robena. Ka ny hevitry ny hoe Robena indro zazalahy. Io le avy eo nitady zaza ka nitera-da nitady toko ka sendra vato. Indro zazalahy Robena. Avy eo niteraka ny Simeona. Dia raha avy atagny raha rehefa tena avy. Niteraka ny Simeona. Ny hoe Simeona ny hiainoahy Andriamanitra. Dia rehefa avy niteraka zazalahy izy niteraka ny Simeona dia hoe kiambagna amiko amin'izay ny vadiny satria ny alalany rangahy. Dia izy nikambagna tokoa niteraka ny Levy. Ka ny hoe Levy ny dikany fikambanana. Zay ny dikany. Ka amin'ireo 12 lahy zanaky Jakoba dia anankiray amin'izay i Levy. Ka ny taranaky Levy no natao hoe Levita. Asa na mazava ny resaka. Sao ny tony. Sao lava amin'ity hoe ahosika. Reto misy andiny soratra masina maromaro. Rehefa natao ny fagnasana fa nitasa sy ny tombo ny taranaky Levy, numero toko 9, andiny 2, numero toko 1, andiny 9, numero toko 7, sy Deutéronomie toko 10, zao ny zavatra fitignina agnatin'izay. Ity taranaky Levy ty, rehefa tonga ny fagnasana, misy fagnasana amin'ny numero agny, aleva isaony olo sisisa ny 20 lahy no magnano 20 taogna no magnanika, mandeha miasa amin'ny taranadrarana, ny 20 taogna no miakasa amin'ny taranadrarana, mandeha miady, mandeha an'izao. Fa rehefa tonga teo amin'ny Levy, dia hoy Andriamanitra, ny teny tamin'ny Mosesy. Ny taranaky Levy salefa miady fa homena ny raiky sa manokana ao amin'ny tempoly na ao amin'ny tabernakely, dia hitarika fa ny popivavahana, hikarakara ny fanaka ao amin'ny tempoly, hiamby ny asiandrina ny raha rehetra ao amin'ny tempoly, ka dia rehefa mifiry, nisy zany tagny amin'ny tabernakely, ary mbola nito tagny amin'ny tempoly tagny Jerusalem. Sao laisa amin'igny hoe asika, fa lefa asika malakilaky. Rehefa mifindra nina misy ty ny tragno lay na ilay atao tabernakely, dia ny taranaky Levy ro mangorona azy. Ary rehefa ahorigny izy, rehefa avy agnaloha, ny taranaky Levy ro mangorony azy. Fa rehefa natao koa ny fizarana tany, dia samba nomena zara-tany ny taranaky Levy. Fa zao ny tenin'ny Jehova. Jehova no lovan'ny taranaky Levy. Jehova no lovan'ny Levita. Dia asa na raha libe zany, na raha kely olo mahazo tany aby. Dia i Levy natao hoe renao Jehova no lovanao. Isy pastora roa lahy zao izy ny resaka. Zao resaky roa lahy. Dia henzagna antsika samba manatragno ty ragaha rapasy. Dia hoe le pastora anankiray, ny asika ragaha agnandagny ny tragno. Dia hoe le pastora anankiray namaly ahy, ny anao ny raha hikiambagana amin'olo irehariana. Ka ity hoe Jehova ny lovako ty lovan'ny olo rehetra hikiambagnana. Fa mahagaga nosindriana manokana ny Levita na ny tarana ny kalazana hoe Jehova no lovany. Amreo andiny soatra masana resako teo reo, misy amreo fotoagna ilazany Jehovandriamanitra, meonareo tragno reo, menareo tany hiandrasan'ny ondrony reo taranaky Levy reo, mipetraka magnodidiky tempoly reo, sisy. Ity veregnana ry afara, fa lazaiko tahaka an'izao. Amin'io zara fanompoan'ny Levita io, dia sindrian'Andriamanitra tsara. Rehefa maky andreo andiny soatra masatrasy reo teo anareo, dia zao ny zavatra misy eo. Sy azon'olo kafa kasina
io zara fanompoany Levy io. Hatao maty tokoa zay mikasokasika anio. Io iveregnatsika rehefa miresaka ny zara fanompoana amin'ny anankiray amin'ilay lova ho resansika rehefa avy eo. Ina no ambadiky zany? Hilazana fa tamin'ny fahendren'Andriamanitra lalina ary fanapahakevitra mazava ny milazana fa zao ny zara fanompoanao, zao ny lovanao, tsy misy mikitikitika an'io fa io no izy. Raha ataony ray miteny zany de zao taranaky Jakoba i Levy, ny taranany ro tao Levita, nahazo anjara fanompoana manokana izy, fanompoana tao amin'ny tempoly, ary Jehova ny lovany mba amin'izay ataony Jehova hoe ity toroanao. Zay an'izay ny amin'ny Levita. Fa hiresaka ndray isika ny amin'ny lovan'ny zanaky ny na ilovan'ny mpanompon'Andriamanitra, satria io ro ampitahana azy ny lovan'ny mpanompon'Andriamanitra. Raha miresaka hoe mpanompon'Andriamanitra dia akehitriny 40 taogna aza ho raisiny dia mazava ho azy fa somary hiresaka ao amin'ny testamenta vaovao sika raha hiresaka an'izay. Miresaka ny lovan'ny mpanompon'Andriamanitra. Iza moa ty mpanompon'Andriamanitra ity? Iza ny tianao lazaina sy tianao tondroana amin'ny hoe mpanompon'Andriamanitra? Dia zao ny fandehana. Andriamanitra zay nagniraka an Jesosy zanany hamonjy atsika ka mahatonga atsika olom-boavonjy dia zao nasoiny sika ho vonjena fa nasoany koa sika hanompo azy. Io asadigno ry havana. Ny mino na ny kristianina dia mahazo anso dobla zay tsy azo sarana mihitsy, fa sady nasoan'Andriamanitra ho vonjena no nasoiny hanompo azy ihany koa. Ary hito zany hatramin'ny namorongany aza kaila zany hoe ny antony naharian'Andriamanitra ny olona dia iny ho zanany hanao inona hano azy ary ho sambatra mandrakizay. Io tsy miala fa ny fomba isehoany sy ny fomba itenanany azy io no mety misy samihafa ndraindray. Ka ny kristianina dia olona sady nasoan'Andriamanitra hanompo azy no nasoan'Andriamanitra ho vonjena ihany koa. Dia hitasika zany fa soratany Paoly amin'ny Korinthiana 2:12 ny amin'ny zara fanompoana zay zarazaraina ho an'ny olona rehetra zay nandray ny fanahy masina na ny olona rehetra zay vita batisa. Ary dia manamarina zany kendren'i Jesosy zany ny vaky teny teto fa ny Jeremia dia milaza fiasoana olona manokana zay hanao raha manokana tahaka ny mpaminany. Fa ny Korinthiana 1:7 kosa dia milaza ny hoe ny olona rehetra zay nandray an Jesosy dia tahaka ny vato na biriky mirafitsa eo amin'ny trano zay safa fa Jesosy zay vato fejoro zay dia ny olona rehetra tahaka ny biriky sy hazo mamy reo manontolo. Ka raha miteny hoe ny mpanompon'Andriamanitra dia ny olona rehetra no tianao resahana amin'izany resaka izany. Dia ho antsika rehetra zany ty resaka ty tompoko. Dia zao ry havana, amin'ny fomba mba nijerevana azy zay apetraka amin'ny fanahy masina ny ameno azy satria tsy feno, ary apetraka amin'ny fanahy masina ny agnazava azy satria mety tsy hazava, dia ho kilasina fito ny lova zay voaresaka eto. Ka ity lova fito ty tsy ho resahana ihany fa ho zaraina. Zay ny varako tariam-piadohany hoe zara lovo ty, zara lovo ty, ka dia samia mitondra no miala teto. Nganie mba tsy hisy na diray aza ka tsy ahazo ny lova zay zaraina teto, fa raha tsy mitondra lova dia tsy maintsy mitondra loza. Tena tsy maintsy zay, tena tsy maintsy zay. Raha tsy mahatonga lova dia tsy maintsy mitondra loza miala teto amin'ity toerana ty. Dia samia tompoko managnatagna gony na managnatagna bezara na managnatagna poketra. Tena raha ho zarainy ty, tena raha ho zarainy ty. Fito no resahana eto, ary le fito anisan'ny aingana amin'ny hevitra aminaovana azy ho fito dia lay foto-kevitra ary amin'ny voalohan'ny programa ary lazany hoe rehefa nanao fanekena Andriamanitra dia misy zavatra telo zay omeny na atolony an'ireo olona nanaovan'ny fanekena reo. Ao ny fanafahana azy tany Egipta, lay tany nandevozana. Ao le fitezana azy ny 7 taona tany Enefitra, ary ao ny fampanantenana ny fanolorana azy ny tany zay nampanantenaina ho azy. Reo zavatra telo reo dia tsy maintsy ho tafitsy
amin'ny fotoagna iresahana reo lova fito ho resahana amintsika reo. Amizay fagnipiriko teto Karmalaza fa tiry vo tena nisy orambe nitrasako fa ninao safatako tiry nisy orambe. De avy eo hita rano, de avy eo fotakano. De hoy aho mieritreritra azy de soary moa zany ny lova rehaza sy ho trasy feriny oragna eto. De soa sy gemorianireny rano io misy dikany ny tanany io. De mahita sa io rasa ho vita ny zanaka Karmalaza le ataoko dogna. Sa io rasa ho vita. Fa zay sa mahatonga teto feriny rano eo. Feriny ranony fotaka agny rehetra agny. Avy agnany rano tadiavina amizay zay lovan'ny ferina tagna Karmalaza. Sa hita ho aia. Ka de sady miteny eto ro ten'Andriamanitra tagnatagnao soa ny harogna. Hito ny rana lova fa fizarana lova ty. Ary tamborino soa ny haza. Sao de trotraky rian'ny ranobery. Fa iainana amin'ny fiainana satria 20 taogna zobily zao. Zany zobily zany misy raha atao fagnafahana. Afaka ny trosa, afaka ny andeva, afaka ny rehetra. Ka anao tonga eto hanagna lova ovo zarainy eto dia ny lova ny mpanompon'Andriamanitra arak'izay halasy eto tahaka zao. Fito tompoko ny lova ho resahatsika na hatolosa eto. Ny tenin'Andriamanitra zay agnoregnana ty resaka lova ty misy teny ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany 7-7 io mba ho vakiko. Petera voalohany toko voalohany 7-7 zao vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Isaorany Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika zay niteraka sika indray araky ny habeny famindram-pony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny isanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ho amin'ny lova sy mety simba sy misy loto sy mety levona voatahiry any an-danitra ho anareo ary arova ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena zay efa voninahseho any aparany. Izany ravoravoanareo na dia pahalahelovina vetivety ankehitriny amin'ny fakapanahy maro samihafa zay ianareo raha sy maintsy hisy izany. Dia agnisan'ny hagnoregnantsika ny resaky io ka zao ny lova voalohany dia ny fahafahana. Lova raik'izay fahafahana. Ino moa ny tena lazaina hoe fahafahana? Tamin'ny terahana sika indray araky ny voaresaka eto. Ino ny dikany hoe niteraka? Zao ny dikany zany. Isika dia tamina toerana anankiray. Ino le toerana misy asika io le ambarany filazantsarany zao na hoe zay ateraky ny nofo dia nofo ka sy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'ny terahany ray aman-drenitsika asika dia misy toerana anankiray misy asika zay tsy misy zavatra hafa tsy zao fahoriana ro ao, fizaliana ro ao, fanompoasampy mitondra fahafatesana zany no ao ary fahaverezana mandrakizay no iaparany zany. Ary io ny lasa fiainana, io ny velomana, io ao ro anompoana raha sy mbola afaka ny olona. Tahaka ny zanak'Israely ihany zay andevo taiza tany Egypta. Fa teo amin'ny batisa zay ambadiky ty resaka resahana amin'ny Petera voalohany ty, zay resaka amin'ny sipisipirana ato zao, nafahana tamin'izany fanandevozana zany ny olona ka tonga olona afaka. Io riavana ny voalohany rindra. Afaka tamin'inona? Afaka tamin'ny fahafatesana, afaka tamin'ny fanandevozan'ny Iota, afaka tamin'ny fanandevozan'ny devoly, afaka tamin'ny fanompoatsapa, afaka tamin'izao karazany zavatra rehetra manandevo, mampatahosa sy mampitebiteby zao. Olona afaka isika. Lova voalohany zany fahafahana izany. Ny faratapony amin'izay nangeza, ny faratapony amin'izay nangandevo, ny faratapony amin'izay namely asika dia tsy hafa ny fahafatesana. Ary io lalazay ny apôstôly Paolo hoe ny fahafatesana no fahavalo farany ho resena. Ka rehefa resy ny fahafatesana, ina ny dikan'izay? Resy ny fahavalo rehetra. Io mety mitovitovy ihany mialasigny mpijery film. Amin'ny film misy ataony zareo ady farany. Rehefa misy ady aty voalohany doa aty dia regny ady ky madinidinika dia misy rôle sy deba zao moa ny film. Dia ny rôle sy ny deba ro mikatroka farany. Amin'ny film nijerenareo iry sy maintsy mandresy. Ny rôle sy maintsy mandresy. Fa mialohan'ny ampandresy ny rôle nefa manao akory? Mizaly ary ataony olo hoe manao akory ako misy azy? Atao hoe maty.
fa ny rôle samba maty fa tsy maintsy ny deba ary maty fa ny horohoro ataony deba ale olo vanasany zery film dia anao maty iny samba mipody koa ny fahafatesana ny fahavalo farany ho reseny zareo nazo an Jesosy tamba hoe tahaka ny rôle tena maty izy kanefa nanao akory sangana tamin'ny maty satria nahoana rôle zay ro izy ary io Jesosy rôle io zay nanresy hatramin'ny fahafatesana sa misy hery koa agny ambonin'ny fahafatesana agny sa misy koa agny soatra maso amilany zany ny fahafatesana ny fahavalo farany ho reseny tamin'ny sanganan Jesosy tamin'ny maty nanreseny ny fahafatesana io ahisiany raha mijery ny teny fotsika amin'ny Korinthiana voalohany toko 10 sy hoe nisangana tamin'ny maty fa nisangana tamin'ny fahafatesana ny mpahay teny grika dia mahita sara ny hoe le fahafatesana eo pluriel ina ry tena lazaina fahafatesana ny fahafatesasika mianakavy taony nisanganan Jesosy io le mahasantatra azy fa io le lazany hoe resy ny fahafatesasika koa raha ny fahafatesana no resy Andriamanitra nandresy fahafatesana Jesosy dikan'izany ry havana mpanjaka zay nanafaka asika tamin'izay mampatahotra tamin'izay manandevo tamin'izay mampahory tamin'izay itondrasika zavatra sady nanafaka asika tamin'izany izy ka lovany fahafahana ny ray mandeha ry havana amin'ny tantarany fareformasiona dia nohorohoroan'ny fanjakana Romanina ho vonoana i Lutera tamin'izay dia nahagaga finoany ty raha samety ho stable sindraika dia mba kolo sa magnany fa sindraika dia leka raha samanao akory asa nareo na mba trasy zany sindraika anao dia tena matanjaka soa ny finoana fa sindraika leka raha samanao akory dia mampihorohoro mba trasy zay Lutera fa nohorohoroan'ny Romanina ho vonoana dia nagnondrika ny lehilahy sa nahtelikany sa hitany atao maity aby leky ny tarehy leky ny volomaso malazo hatramin'ny sofina fa soa ihany efa nanambady izy dia zendagna ny vadiny ina ty mampagnondro tavanao ty rangahy tena henzagna ny ty horohoroan'ny Romanina ho vonoana dia nandren'io Katerina napiditsy akanjo maity hatagna ambany ka hatragna ambony sady ny saron-doha maity toasa tao braony Lutera niditsy atapoko Lutera taisa ina ty raha ataonao ty ina ty raha maity ambony ambany anaovanao ty ka ny olo manao raha maity ambony ambany tahaka an'izany ny heviny dia zao misy olo akaiky maty lamba fisaonana io ny ao ambadiky ny hevitsy Lutera zany dia hoe iery olo akaiky maty akaiky asika maty no agnao manao raha maity ambony ambany tahaka an'izao hoy Katerina manao maity ambony ambany aho satria maty Andriamanitra nandroram-bava foy Lutera ina hoe raha lazainao dia mamery Katerina maty Andriamanitra ina ry tianao lazaina ka raha sy maty ve Andriamanitra raha Andriamanitra nandresy ny fahafatesana ve ina no atahoranao ny Romanina ina no atahoranao ny Romanina nitoasa i Lutera saika hiteny aleo hanaovako ny lamba maity fa marina ny anao ry havana lova sika ny fahafahana lay Andriamanitra efa nandresy hatramin'ny fahafatesana io Andriamanitra sika lova zany tena lovany tamin'ireo ray aman-dreny reo koa zany ny fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra be ny raha mampihorohoro ary mbola ho be ny raha mampihorohoro fa izao ao ka hatoky an'Andriamanitra lay Andriamanitra mahay manafaka ny aretina mahay manafaka ny tebiteby mahay manafaka ny horohoro satria mahay manafaka hatramin'ny fahafatesana zany no Andriamanitra ivavahasika ao ka ho ferina mody zany lova zany ao ka ho fiainasika zany lova zany raiky zay faharoa dia zao lova ny hazo fizaliana ry havana ary io le agnisan'ny voalaza tary amin'ny Petera voalaza tamin'ny Petera zay nivakina teo no hoe mety isy ny fakapanahy mety isy ny fahoriana fa saingy zao raha sy maintsy hisy zany dia aza hadigno fa misy mitahiry azy ny Romanina toko 9:4-12 ka hatramin'ny 7:12 dia milaza mazava zanak'Andriamanitra isika satria tariny fanan'Andriamanitra raha zanaka dia mpandova ary sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa raha miara-miaritra aminy sika dia hiara-manamboninahitra aminy ihany koa aza tapahana io fa io ny tony mpandovan'Andriamanitra
sady pirailova amin'ny Kristy raha miaritra aminy isika mba hiara manamboninahitra aminy koa. Lova ny hazo fizaliana ry havana, lova ny hazo fizaliana. Aza matahasa eso, aza matahasa lasa, aza matahasa torabato, aza matahasa ninina, fa izao hiany roa tahoro mitagna ia zao tagnako zao. Io ro tany mandrakarivo fa raha vo miazona eo amin'ny Jesosy ny tagnanao matokia falaky dia falaky kerim-po ny voainy tegnanao manontolo vo mitazona amin'ny Jesosy ianao fiainana zany tompo, fiainana zany tompo. Tany Jesosy maro ny zavatra trehana andrindra am'izao andro enasika zao, miahabe ny fakapana, miahabe ny fanenjehana, ny fanesoana sy ny zavatra maro samihafa saingy zao. Tano Jesosy, tano Jesosy. Meteza hitondra hazo fizaliana fa isika magnaradian'i Kristy ary io ny maha-kristianina sika. Ka Jesosy eo aloha sika mitondra iny, Jesosy iny mitondra hazo fizaliana, de sika magnaraka azy tsy maintsy mitondra hazo fizaliana koa. De hoy ty lehilahy anankiray ray ny fiangonana ty rehefa mampianasa ny atao kristianina. Jesosy eo alohanao misatroka asilo, io ro arahasika. Ko nahoana agnao farady te satroka diadema. Jesosy alohanao eo rorana, fa agnao nahoana ry teo torana voninkazo aty afara. Hoy Jesosy magnaraha ahy, fa raha tsy mandany tenanao ianao, raha tsy mitondra hazo fizaliana ianao, ina ny tono? Jesosy mihisy milaza hoe tsy azo ekena ho mpianatra ianao. Lova ny hazo fizaliana rahaona azam-bariariana. Fairo leky mavesa sa, fairo leky mavesa sa. Fa Jesosy zay nagnome an'io, izy ny magnome ny hery hoentinao miatrika azy. Tsy misy fakapanahy handalo ny olona, afa-tsy zay zakany. Tsy misy fahoriana handalo eo aminao, afa-tsy efa voany vita setran Jesosy io avelany handalo eo aminao. Dia mety mihinana vorotsiloza ry magnavanana asika. Fa i vorotsiloza io izy raha misy tantarany, ary raha sarotsa vao mahalibe vorotsiloza raika ny rainy sy ny reniny. Fa sika miady varotsa ihany ry magnavanana asika. Rehefa maitsomaitso ny asa, de amin'igny matetika ry fotoa hitarihan'ny vorotsiloza hozy. Dia fotoana ihany koa fandihanan'ny biby atao hoe dogna na bemandry. Ka io bemandry io mpihinana vorotsiloza, mpihinana vorona, ny fileplehiny dia ataony kelikely dia haniny. De ka izy telo mianaka reo izy raha miresaky mianakabo reo. De zao izy tenin'ny vorotsiloza madinika reo le zanam-borotsiloza, matahotsy izy. Sy andia biby ah neny io. Zao ry teny ataony agnatignaty asa, sy andia biby ah neny io. De hoy reniny, ka reniny matahosa koa. Le kiahoany sao mba misaisaiky. De mamaly ny vorotsiloza lahy. Ny tany diako ry diao. Io ry teny vorotsiloza, ny tany diako ry diao. Amin'ny fitondrana hazo fizaliana, ny tany dian'i Jesosy ry diao. Ny tany dian'i Jesosy ry diao, zay ry tany dian'ny mamaneny lava hatramin'ny farany. Mahalala tantarany isika. Fa sy mora ny aretan'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny fagnatanterahany zara fanompoana. Ka raha ngo mieritreritra raha moramora ny zara fanompoana, raha moramora ny fagnarahana an Jesosy, moramora ny fitondrana hazo fizaliana, io de sorona, io sy mora. Kanefa lay tompo zay magnome azy mampagnategna hombanao hampahery anao lova ny hazo fizaliana soa sy hariana. Roa zay. Fahatelo ry havana dite. Ny dikany hoe testamenta. Ina ny dikany? Fanekena fa azo atao ihany koa didim-panagnana. Io dikany. Ka misy ny didim-panagnana vaovao, de misy ny didim-panagnana taloha. Tenin'Andriamanitra ny tianao lazaina am'izay. Lova ny tenin'Andriamanitra rahaona. Lova io. Fa vanatena mitagna io ve sika? Vanatena mahatagna ny tenin'Andriamanitra sika. Ny ireo ray aman-dreny mpifoazana teto Madagasikara rehefa nahitany hoe soa ny tenin'Andriamanitra, agny misy hirany fifoazana malaza ny Baiboly re sava soa tokoa. De misy raika zay koa atika baka atimo agny magnamina hoe ny Baiboly dia hazo manga soa. Ny hazo manga ro iakinan'ny mpianakavy,
Ioro miaro ny aomby, ioro magnasitrana ny marary, ioro raha rehetra, ioro fianarany kilonga, ioro apiso, ioro androany, hazo manga. Fa ny asika, rehefa hito kay aizy ireo rehetra reo, ny baiboly. Amin'io hera baiboly re zava-soa tokoa dia vety betesiny ao aby ny asan'ny tenin'Andriamanitra. Mangala tamin'ny aiziny, mitondra ny mazava, mangala tamin'ny fahafatesana, manao an'izao, ny tenin'Andriamanitra. Aoka tena ho tenin'Andriamanitra sika. Mampieriserisa ry havana. Ray mandeha nisy toroteny lazany Jesosy, asa toroteny tamin'ny alahady tapabolany ngamba lay lazany Jesosy mampianatsy ny olo hoe rehefa mba manasy olo dia ny manao akory izy, asa dia fahalohany mpanakarena namanao roa saina fa mba asaony madinika, ny mahantra, ny mandringa sy ny sisa. Io henja ny resaka io mora pitainoana fa sary samy fanatanterana. Hamarangan Jesosy ary hanamporofoana fa tsy mora zany resaka zany hoy Jesosy. Ary ny anankiray tamin'izay ny hainy raha nandre dia nanao hoe sambatra ny hinan-kanina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ina ny dikany hoe nandre? Io rehefa jerena amin'ny teny fototsana ny roatan'ny mpanora sazy koa dia zao ny dikany hoe nandreo le tena nahazo tsara lay zavatra lasaina. Zany hoe amin'io Jesosy mampianasa, Jesosy magnatokatoko mba zany fanaonareo reny zavatra itovizany raha ny marina agny velan'ny fanjakan'Andriamanitra zany fiainana hoe mitovitovy ro milambana, mitovitovy ro miara-mihina fa ao fanjakan'Andriamanitra miondrika tahaka an Jesosy miondrika mba mijery ny mandringa, mba mijery ny kilemaina, zany ry sakafo ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra dia mitaino mady ny olo fa raika ro nandre. Io mampieriserisa benzy tenin'Andriamanitra re teto zay, notoriana teto zay fa nitainoana ve moa re. Io ny fanontaniana. Mba te hanaovan'ny zanany lahy fagnomezana nataony tagnany hoy izy ty raim-pianakaviana anankiray, mba amboariny gia zavatra nahariny tagnany giahy aho mba ho ahy. Dia hoy le tovolahy, ina zany ro ataoko anao dada? Tena raha amboariny tagnany giahy ro ataovy. Dia ny raha misy eo moa zany ro mami-inspiré anazy, ohatra nanana tomobile rainy dia tomobile nandao ka reny ny mpiompo-kanakana. Dia ina ro atao nakatany disy izy. Dia namboariny sary kanakana, vatagna kanakana, nakana. Dia misy volovolona kanakana iny dia nalainy dia namboariny sary, vitany sary kanakana sara. Dia napetrany teo an-tokotany. Io ary dada ny sary kanakana ho anao. Ka reny mpiompo-kanakana sary. Le namboariny le zalahy sary kanakana fa reny mpiompo-kanakana sary. Io le ataosika eo dokotra. Dia mamahana kanakana reny. Mamahana ny kanakana beo dia asiany papongo moa zay mazava ho azy sakafo ny kanakana dia vary akotra sy sisa. Milailavy aby ny kanakana sary mihinana. Dia voky, dia magnazarotretraka misy voky an'izany. Ny kanakana sary voky fa ny sary kanakana samy hesika tamin'ny tany itoerany io. Entin'Andriamanitra amin'ity tobo ty sika. Beny zay teny nataony teo zay. Fa aho agnao kanakana sary ve moa sary kanakana? Amba mandinika an'izany ka. Fa raha mody teto sa hinana ninina sa hitondra ninina, sao lahy dia sary kanakana. Ary satria namboarina tamin'ny tany disa vo milasaka ny rano hoe dia mivaraka. Fa ny kanakana raha mitao dia tafita soamasara. Lova ny tenin'Andriamanitra rahono. Lova ny tenin'Andriamanitra. Iaigno. Efa ny mpanao sianjery be. Efa ny tailaza ry be. Fa fiainana ny tenin'Andriamanitra. Ary io ziren'Andriamanitra hitany io. Lova sa ny tenin'Andriamanitra izany. Fahefatra ny tity vaovao. Sao ny natoko faha 13 andiny fefatra amin'ny 35 amin'ny 30. Tity vaovao omeko anareo ho lovanareo. Dia nina ny tony? Dia ny mba hifankatiavanareo. Dia tiry havany sambasiana resaka be koa fa dia angata dia marino ho hira ny be amin'ity sisa, marino ho hira sisa ry be fa angatao Jesosy fa ny olo miara-mony amin'ny Jesosy dia tsy maintsy homeny an'izany fitiavany zany
ary dia ho tonga fiainana zany. Tena niainan'ny ray aman-dreny io. Teto Karmalaza nisy an'izany asa sady misy moa lakozia be. Inona ny lakozia be? Hamoriana olo, hihinana ny olo rehetra savatsoana hihinana ia. Io zay moa ny tena anisany azoantsika famaritra tsara tao fitiavana. Ny fitiavana sy mijery ny tegna fa mijery ny hafa mba hanandrasa azy. Firifiry mba mandray tantara visivisy aho. Firifiry ny olona sandratsy mitompo teto amin'ity Karmalaza ty. Ina ro antony? I fitiavana io. Maneny lava sa mamisoa mamoa mandray vola ria isam-bolana. Maneny lava sa mamisoa rarana fa ny tompo ro mpagnome azy fa izay nagniraka azy. De zao ny fitiavan'ilay Jesosy ny tompoiny. Ny fitiavan'ilay Jesosy say nandray azy. Ny fitiavan'ilay Jesosy nanafaka azy. Io ny be tao aminy. Nasanga lakozia be leky zy agnarany zay. Lakozia be. Sy mba hoa lakozia. Fa ny mahalibe azy. Hombo ny rehetra. Hombo zay mila vonjy rehetra. Fa aho, agnao. Mba mahafoariary otrotraka ho an'ny mahantra ve. Mba mahafoariary folo ho an'ny sahiragna ve. Hevero zany riava. Tataray soa lamba. Misy ny atao varin'i Jesosy. Ina dikinao varin'i Jesosy? Rehefa ihinam-bary ianao, dia mahalala ny hoe sagnaurery olo. Fa misy olo tokony hihinana agnalana ny vary. Dia rehefa misy olo mangataka, dia sa nihandasa azy ro atao, iny koa rarana fa efa misy ho azy ao. Io sy ho fiheverana ihany. Matetika misy olo mandalo mangataka, mimoamoa sika, iny koa. Misoran'Andriamanitra le vosagnaoro mangataka fa i. Fa raha nampifamadin'Andriamanitra io ka nataonao ino moa sa mahatonga anao mpangataka? Io lo fa ny safidy ny hangataka. Raha nampifamadin'Andriamanitra io ka agnao ray nataony nangataka, dia le olo ray ro atao mpagnome tahaka anao. Eritrereto zany. Fa raha nataon'Andriamanitra ho mpagnome, magnomeza. Magnomeza. Ao ka ho feno fitiavana ny fo. Ary mba tsy himoamoa ao manao an'izany. Io ro ampisy atao varin'i Jesosy. Mialohan'ny atongavany olo hangataka, efa eony an' Jesosy. Olo miremby raha tao, zay ro tao fitiava. Ny fitiavana mampiremby asa. Ia ro omeko an'ity, ia ro tolorako an'ity, ia sahiragna omeko. Zao ro tao fitiavana. Zay ro nataon'i Jesosy. Nidiny ahatagnandagnisa. Mitady raha tahaka ny Rainy Zafilemena. Olo manana ny fiadagnana agnandagnisa, fa hidiny hamonjy asa hamonjy anao. Ary zany koa no ny raha ny asa rany anao. Tahaka ny tiavako anareo no. Ifankatiavanareo koa ka dia mandehana. Fa nabeny sa mandray ny filazantsara. Torio fa zany no tao fitiavana. Tidy vaovao nomeko anareo. Lova ny tidy vaovao to. Azariana. Fa lova ny mpanompon'Andriamanitra kehitriny zany. Fa efatra zay fahadimy. Fa mariny ho tapitsy ty fahadimy. Eto sika reresaka anao lova koa ny eraonany zara fanompoana. Io le saha nagnelangela ny ato. Men'Andriamanitra zara fanompoana daholo sika rehetra. Zay ho ale ambarany ny resaka teo iny. Manana zara fanompoana daholo. Pastora. Ny sasany mpianatra, sasany katekista, sasany komity, dia ny sasany manao samy manana, mandio fiangona manao an'izao, samy manana aby. Fa samy mandinika hoe ina ny ahy, fa samy manana. Kortiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo milazany hoe sarasaraina samy ny olona rehetra nandray ny fanahy masina dia samy nomeny fanahy masina fanomezam-pahasoavana hoentina manompo an'Andriamanitra. Raha misy olo milaza hoe asa manana dia magnome signy ny fanahy masina ho asa nagnome, ary koa satria ny fanahy masina nagnome ny fanontaniana fanao dia zao ina ny ahy mba zahoako manompo an'Andriamanitra. Samy nomena an'izany tsika. Izao ry havana. Ao amin'ny Kortiana voalohany, ao amin'ny zavady asan'ny apôstôly toko voalohany andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny amby roapolo. Asan'ny apôstôly toko voalohany andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny amby roapolo. Ao dia miresaka betsaka io resaka fanompoana io. Ary mahagaga fa ny tantara amin'io tantara io manko dia zao le asan'ny apôstôly toko voalohany andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny amby roapolo. Zao ny resaka ao. I Jodasy le iny nandeha amin'ny falehany agny iny. Fa na misy 2 ambin'ny folo sisa, fa na misy 2 ambin'ny folo sisa eo. Dia zao ny tantara amin'io. Andriamanitra tsy manao hoe vato ray ve dia mba ho aiza vile ho agny Jodasy fa ataovinareo 2 ambin'ny folo lahany sisa. Fa ina ary nataony? Amin'io tantara ny asan'ny apôstôly toko voalohany andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny amby roapolo ho soloana i Jodasy. Ho finoana ny 2 ambin'ny folo lahy. Reto ny zavatra azo avohitra
ao agnatiny andiny soratra masina momba ny atao hoe fanompoana, momba ny atao hoe zara fanompoana, le nampanantenay tary aloha ho resasika ary agnelagnelan. Andriamanitra no mizara ny zara fanompoana, fantaro, tiavo, lolo hoavo ny fanompoana. Andriamanitra no mizara ny zara fanompoana, fantaro, lolo hoavo, tiavo ny fanompoana. Tiako le teny nataony mpampianatra teto tamin'ny maray, Docteur Olivier. De 30 taona zay na pastora. Hitako nafana mihitsy ny fony milaza sa mivadika amin'ny Jesosy aho, sa nivadika taminy aho, sa nivadika tamiko izy ary sy nivadika aminy aho. Mba teny hanao tahaka igny aby sika rehetra. Amin'ny zara fanompoana tolosika fantaro, fitiavana nanoloran'i Jesosy zara fanompoana ho anao, fitiavana zany. Faharoa tianao resahana amin'ny zara fanompoana io dia zao. Ao amin'io andiny soratra masina io dia misy teny manao hoe sy maintsy nitaterahana ny amin'ny Jodasy. Ina zavatra sy maintsy nitaterahana ny amin'ny Jodasy? Misy zavatra roa. Ho lao ny finainanao andiny faharoapolo ary ho lasa n'olo-kafa ny anjaranao. Mampieriseiry io rahoana. Ho lao ny finainanao ary ho lasa n'olo-kafa ny anjaranao. Zao ny dikan'izany ry havana. Ny olo manao kitoatoa ka miala ny anjara fanompoana dia misy loza miandry azy. Io no izy. Io no izy. Dia resa magneky ianareo ny laly io no izy. Ny olo manao kitoatoa ny zara fanompoana dia misy loza miandry azy. Satria nahoana? Andriamanitra mihisy ro niantso an'i Jodasy, Jesosy ro niantso azy fa nivadika izy. Efa tany amin'ny Isaia ty boky Salama rehefa misy faminaniana tanteraka ao amin'ny Jodasy. Lova ny fanompoana rahona sao dia mahita loza. Raha tsy mbola nahita loza ao dia hoy ny antony noho ny famindrapon'Andriamanitra. Kanefa Andriamanitra zao miteny dia sa atao hoe andrazy va nahiteny ray mandeha fa izy miteny zao hevero ny fanompoana zay natolotra anao. Ary mampieriseritsy aza dia ity sao dia raha fa lasa n'olo-kafa ny zara fanompoanao. Fa ny akanjonao tamin'ny hery tao ary faran'ny asa dia amin'ny lasinainy koa. Tamin'ny isaky mamonjy isa-tao anao mba mampiasa ny akanjonao sao dia raha fa lasa n'olo-kafa ny zara fanompoanao. Satria ny mpiandry raha miresaka mpiandry dia natao handro akademia, mpiandry dia natao anao tafika masina, mpiandry dia natao hitoroteny, isaky ny toniroany mamorona fa nasafaka fa atao foanao atao foandrarana dia hoy le hira anankiray teo nahoana kay ny anjaranao no nomena ho ny hafa. Asa magnome ny anjaranao ho ny hafa fa laligna ny fiheveran'Andriamanitra tamin'ny nagnomezany ianao io zara fanompoanao. Lova ry havana ny zara fanompoana, lolo hoao, fantaro sara ary aigno amin'ny anom-piaina rehetra. Farany fahenina zafady dia ny amin'ny fiombonanaina. Io koa dia lova ny amin'ny fiombonana. Ny tena lazaina amin'ity fiombonana ity, io tena lelasahan'ny Hebreo hoe aza mahafoy ny fiarahanareo miangona. Satria mahagaga fa ao amin'io fiaraha miangona io ao ro misy aigna. Ao ro misy fiaigna. Mba halao sary asaigna moa. Ka sagnatria ny vava ny to 5 taona le tsy mahazo mivavaka ty akary malaza. Mba halao sary asaigna moa. Mino aho fa dia ity moko zava-ty be ty hoy le ty mba tadidiko tamin'ny fampianarana mazotoa mamonjy toby agnarao mpanompon'Andriamanitra sika mpanompon'Andriamanitra satria ahoany sala mba garage. Sika zany miaka sa ty zao sala amin'ny tomobile mba manao akory mba miditra garage dia mba amboarina aby soloana aby ny raha rehetra dia mba alana aby alana ny menaka rasy ny mba manao vidange sy ny sisa dia vaovao ny mialeta. Fa rehefa ka mamonjy toby ianao dia mandefa setroka fotsy samba fatatsao manao akory amin'ny asa fanompoana ny eo ihany. Fa rehefa entina Andriamanitra mitanila amin'ny toerana sala zao amboarina havaosy. Lova ny ty rahona, lova ty. Ale atao sa misy ty. Bazareo moa tamin'igny raha fiangonana ny hidy igny. Misy olo edy finaisy ny fiangonana ny hidy igny. Fa lasa mba avy am-piangonana mandraky tiny androany hatramin'ny hery tao. Asa aminareo agny. Fa misy io. Ary io somary mampieriserisa amin'io fiangonana mihidy io. Dia mba te hanao asoava amin'ny fanjakana ihany avy ambony moa aho ty zao dia mba miteny ihany aho teny fiangonana ty ataoko ty manao asoava amin'ny fanjakana ihany
fa ny fitandremana sy ny famahana olana hiarahana, ny fitadiavana vahaolana tokony tena hiarahana, fa ny fagnidiana fiangonana tompoko iny angamba saizy mba iangaviana mba sy tokony hifampilahevitsy fa tokony samety satria mamono raha avy ny fiangonana no ny sarasara tena mamono. Misy fiangonana anankiray samba nisy ny vavaka ny olo ka rehefa tsy ny olo sy tonga mivavaka maty ny fiangonana dia hoy ny pastora nanao asoavy tena maty an'ity fiangonana ty sahita ny olo sahita ho aia dia isany dia manao ny raharahany agny aby amin'ny andavanandro agny dia tamagna agny maty an'ity fiangonana ty aia agnareo raha olo sa nisy avy ny olo farany nahitany pastora hevitsy maty ny fiangonasika ka hatao fandivainana amin'ny lahady dia zendagna ny olo ina koa zay zay raha ty andrapasy holazaina zay maty ny fiangonana ka hanaovana fotoam-pandivainana amin'ny alahady fa igny ro nanaisany olo dia nieritseso andeny ro mba izay ro raha tarony rapaso hoe hatao fandivainana zao ny fiangonana tena tantara nisy any ty tena tantara nisy ty dia zao ny tantara nitranga tamin'io alahady io niditsao amin'ny altara avy ny olona meny fiangonana le olo sapiavy igny avy ny olona meny fiangonana dia nalefa ny pastora ny raharaha toroteny tahaka ny fanao mazatry vita ny toroteny dia avy amin'izay ny filazana raharaha sika moa izy nilazana maty ny fiangonasika satria fendraka agnareo sa misy hita koa dia nasao asoavy fa handeviny azy sika androany ka dia so fa tonga aby tompoka dia io ny fiangonasika namboarany vata eo amin'ny fametrahana vatapaty fadivainana eo satria misy an'izay moa fiangonana io ny fiangonasika maty io ka dia rehefa mandalo manao raksa anareo dia mba samy mizerizery azy ao aby aloha mialohany andivainana azy ka ambon'io vata io nasiany fitarasa dia manao raksa amin'izay ny olo samy mitratraka eo ie ro hitany ao dia ny tegnany ro hitany ao dia ny tegnany ro hitany ao nierisersaka nierisersaka sao riava sao riava sao riava sao riava lova ny fiombonana aza mahafoy ny fiarah-miangona hiara-mandreny tenin'Andriamanitra hiara ho velominy sakramety lova ty famonjesika isa-tao eto akarmalaza ity mba renareo tantarany docteur Olivier teto ry nandraisan'ny aso ho pastora ary maro ny tantara tahaka an'izany eto no ananganan'Andriamanitra ny maty fanahy ampaherezany reraka amahan'ny olana anafahan'ny fakofako-pahotana rehetra lova ny fiombonana ka sa mahafoy ny fiarah-miangona na agny amin'ny fiangonana misy asika indrindra fa ny fiarah-miangona tahaka an'izao lova io tompoko farany lova ny lanitra ity no hira faharoa say tena asiarovako ny mamaneny lava amin'ny hirany amin'ny kasety fa na agny io o mamiratra fatratra ery ro ny kitana tazany ity manainga ny fohakao ho amin'ny tranony raiko so misy lova lehibe dia ny lanitra ho lovany meno dia mba mijery ambony ry hava fa misy lova sika ao an-dandra raha variana amin'ity tany ity sika dia sao dia hamoizana ny tena lova sika izany fa ny aparany fiainasika raha miala eto araka le nambalany Petera ao ny lova voatahiry eny an-dandra lova sy mety simba sy mety lo voatahiry arovan'Andriamanitra ho voatagnana raha miala tamin'ity tany ity dia mahatana lova ry havana fa zay ny lovan'ny saraina manana ny eto mitondra sika misara fitiniko ndray mandeha tahaka zao voalohany ny lova sika dia ny fahafaha aoka asiaro afaka tanteraka lova faharoa dia ny hazo fijaliana lova fahatelo ny tenin'Andriamanitra lova fahefatra ny fitiavana lova fahadimy sara fanompoana lova fahenina fiombonana ary lova fahafito ny lanitra dia samy mahatana lova tompo fa afaka sika tompo saotranao Jesosy lehibe ny fitiavanao anay fa ny areny lanitra no narosakao atolotra ho zarainao maimaim-poana holovanay mpanota mahantra mahatomy fizaliana ianao nandasaka ny ranao masina ho antoko zany lova rehetra rehetra izany anafahanao anay ary dia mpitoero amin'izany mandrakarevisahay dia iry zay Jesosy amin'ny andalovanay eto ambara-pahatratraranay ny fahasambarana mandrakizay
tiany lanitra ho lovany mino anao. Dia mamindrafo aminay mandrakariva Tompo, sy reo araky ny ampeny fahasoavanao zahay. Ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay nongatahanay isany vavaky izany. Amen. Mandrakariva zay asainy Tandremana.